Maro amin'ireo fotodrafitrasa simba toy ny hôpitaly sy ny sekoly ary ireo toeram-pambolena simba nandritra ny fandalovan'ny rivo-dozaenao tamin'ny faritra Atsinanana ny Madagasikara. Namtarana ny ponina ny fahasamban'ireo fotodrafitrasa ireo ka nataon'ny fanjakana laharam-pameana ny fanamboarana izany namboarina avokoa ireo fotodrafitrasa 2,6 ka tao Tomasina avokoa ny 3,6 tamin'izy ireo. Tetina $3.20 ny fanamboarana ka ny $7 dia nanamboarana ny fotodrafitrasa tao Tomasina avokoa. Ritaravalnirino megarana evitsana. Ny diteny trano fianarana ary vao mainka ny asimba ny trano vao nandalo ilay rivo-dozaena ho irako tormanina remonta lempahatra ny fahasalamana ao amin'ny faritra Atsinanana. Efa miverina amin'ilony kosa ny fomba fiasa tao aorian'ny fanamboarana mpitondra fanjakana ireo fotodrafitrasa simba. Nanamboarana an'izy ity dia ny cyclone eto moa tamatravy toerana misy cyclone foana isa-taona dia ny cyclone 3 sesy moa teto tamin'izay ny ava ny legume sy ny enao dia taorianan'izay moa nisy fifahana ranasa zany nataon'ny fida teto dia navitana zao taorianan'izay cyclone zay moa zany dia tena mitondra firaisana tokoa mpitantana na ny olona no fanatato satria rehefa milatsaka ny orana dia tsy afaka miasa. Ny biblioteka moa dia potika daholo ny akamaroan'ny fitaovana sy ny boky tao ny laboratoire de compétence moa nihidy mihitsy tamin'izay satria mitete simba ny tafon'ny trano zany vakivaky ny fitaratra ohatran'izany raha vao latsaka ny ora zany dia doborano ao anatin'le trano zany dia tapatapaka foana ny koro sy ny fanofanana mpianatra. Simba avokoa ny akamaroan'ireo fotodrafitrasa tao amin'ny faritra Atsinanana sy atsimo Atsinanana Madagasikara tao aorian'ny fandalovan'ilay rivo-dozaena ho ka nampitaraina ireo amponiny. Fotodrafitrasa 2,20 no voatery namboarina ka ny 3,20 amin'izany tamin'ireo dia tao Tomasina avokoa. Tetika asa MRI na hoe mécanisme de réponse immédiate dia famatsim-bola avalin'ny banky iraisam-pirenena. Izay nampindraminy amin'ny gouvernement malagasy ary ny gouvernement malagasy dia nametraka ny fanatanterahana ny asa ho an'ny FID ary $20,000 kosa nanatanterahana ny asa izay nanodidina ny 7 volana teo eo. Ny marobola tamin'izany dia $13 amerikanina $13 millions ary ny nisan'ny fotodrafitrasa nokasainao atao dia mandidy dia 4,50 sy 200 manerana ny toerana amin'ny avaratra ka hatrany atsimo amin'ny ilany Atsinanana Madagasikara izay toerana nandalovan'io cyclone ianao io. 2,50 sy 200 amin'ny 4,50 sy 200 no vita tanteraka tao anatin'izay 7 volana izay. 7 volana faharetan'ny asa fanamboarana ka efa vita avokoa ny asa fanamboarana amin'izao. Efa natrany koa ny fampalalam-baovao tamin'ny ity alina ity makasitraka no nanavaka izany hatramin'ny farany.